ho aminao ny nifahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'nytian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona 10 andin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faraky amby roapolo. Jaona 10 andin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandrina tompony ondry izy. Ko raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao ny mpiandry tsara, ary fantatro ny asa sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy no sy ny ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iaino ny feoako, ary ho tonga andihan'ny ray izy, sady ray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny ray koa satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahafahana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko avy tamin'ny raiko. Ary nisy fisarahana indray teo amin'ny Jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demoni izy ka efa very saina. Nahoana ny miaino azy nareo? Fa io kosa ny sasany tsy mba demoni haka izany. Moa ny demoni va mahay mampahiratra ny mason'ny jamba? Amen. Araka izany ravana dia ny ilazany Jesosy ny tena no mpiandry tsara. Izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina no raisintsika izao, ary fahamarinana 4 ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao: tsy mandositra toy ny mpikarama, fa manolotra ny aiko hamonjy ny ondry aho ho Jesosy. Tsy mandositra toy ny mpikarama, fa manolotra ny aiko hamonjy ny ondry aho ho Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eto tsika ravana dia mahita an' Jesosy mampianatra, ary manambara ny tenany izy ho mpiandry tsara. Izany hoe ilay olona izay tena manana fitiavana faratapony ka mahavita hatramin'ny manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, dia ireo olona izay miaraka sy miaino azy. Ary mpiandry ondry moa no sary asehony, satria izany ny andavanandrom-piainan'ny Jiosy. Hain'ny Jiosy tsara manavaka an'izany atao hoe mpikarama fotsiny sy ny tena mpiandry ondry izany. Ny mpiandry tsara manko ilay tena tompony, izay tena sary-piaro, mikarakara, mitsabo, manampy, mijery akaiky ny besoin an'ireo ondry ireo. Ary io no nahatonga ny Davida ilaza manao hoe Jehovah ny mpiandry haka tsy hanan-java-mahaory aho. Ny mpiandry tsara ilay tena tsy mandao mihitsy raha tojo olan'ireo ondry ireo, fa tena raha misy ny fahavalo tonga manao viveriny aina izy, manolotra ny ainy mihitsy izy mba hahafahana mamonjy an'ireo ondry ireo. Ary na misy aza ny ondry mani tady ho very, tadiaviny hany mihitsy, isahiranany mihitsy. Izay le antsoina hoe mpiandry tsara. Mpikarama kosa ho izay tsy an-taniny izay dia izao: reo ilay mandositra rehefa tonga ny ambodia, mamela ny ondry ahaka, avelany eo fa tsy rarahany, satria tonga ny fotoatsarotra, ny ainy no avotany, misy fitiavan-tena zany. Dia izany efa ny mpiandry tsara ho Jesosy, izany hoe tsy mandao aho raha tonga ny fahasarotana an'ireo ondry ireo, fa miahan'ireo aho, ary hatramin'ny farany, hatramin'ny aiko aza tolotro ho azy ireo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova fa mbola izany io Jesosy Kristy io ry havana. Fampiarezana lehibe ho antsika izany, tsy manary antsika amin'ny sarotra izy. Angamba mety tojo olana ianao amin'izao fotoana izao. Ny olona mety efa mitsotsoka miala aminao satria efa tsisy ninona intsony ao an-tananao. Mety marary koa ianao dia mihevitra hoe tena lasa Andriamanitra, tsy miaino aho, tena manary anahy Andriamanitra, zao ve ny hafarako? Tsy anio ravana dia hiteny aminao fa mpiandry tsara Andriamanitra, mpiandry tsara Jesosy. Tsy mandao anao zany izy, fa vao mainka ary izy mandray an-tanana manokana anao mihitsy, mitrotro anao, mibaby anao, satria tena ondry ianao, ary ondriny izay mahasaro-piaro azy raha tojo ny fahoriana. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho rahalahy monjy amin'ny fahoriana. Oabolana 7:7. Jereo ny ravana amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, be dehibe ny zavatra nataondreo tamin'Andriamanitra, ny fiodonana sy ny fialana tamin'Andriamanitra, kanefa ny dia izao tsy mbola niova Andriamanitra, fa ozy manao hoe ny mpanompoka izay efa nividiko tsy mba hariko ozy, mety hanadino ny zanany minono ny vehivavy ozy, fa izaho tsy haradino anao. Any amin'ny Romanina 4:10
rehefa anytaninao paoly hoe nanary ny olony ve andriamanitra sanatria zany ozy na dia nanombo n' jesosy tamin'ny azy fijaliana ary reo manana programa mpamonjena ho an'ny jiosy mandrakariva andriamanitra satria amsehoany fa tsy mandositra izy tsy manary izy amin'ny sarotra fa eo mandrakariva ary tena ho atsika koa zany angamba ianao tafalatsaka anaty lavaka mangitsokitsoko ny fahotana amin'izao fotoana izao menatra ianao mety hitsoahan'ny olona ianao na nyvadinao aza mety andao anao mihitsy vokatry ny fahalavonao sy ny faharatsianao rava ny fiainanao aza dino fa Jesosy Kristy dia vonona isikotra anao ao anatin'izany lavaka mangitsokitsoko zany anao viveriny ainy amonjenanao izy ary zany nahafatesany teo ambony azy fijaliana ry havana mba hamonjy atsika amin'ny fahotana anafaka atsika ka anadio atsika anamarina atsika hahatonga atsika olom-baovao dia nanaiky izy ho faty teo ambony azy fijaliana hitondra izany fahotantsika izany ary matombo mbola tonga eo ampelantananao izao afatra izao renesi ny sofinao dia satria mbola tianao izy satria izy avy sy tonga hitady sy hamonjy ny very ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia zao moa mihevitra ve ianao fa manadino anao Andriamanitra te hitaonanao ary havana amin'ity an'io ty ino izay ambarany tenin'Andriamanitra fa izao tsy mandao anatin'ny fahasarotan'Andriamanitra tsy hoe satria anao lasa mpanota be dia hiala aminao izy mbola miantso sy mitady anao foana izy mba hibebaka satria tsy sitrany ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalan-dratsiny mba ho velona izy rikeo izany fahamarinana izany ary angatao mihitsy ny fanahy masy na nokatra ny sainao ahitanao fa tsy mandao anao Andriamanitra fa eo izy ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe miaino ny feoako ary mahafantatra azy sady fantatro ny ondriko ho Jesosy miaino ny feoako ary mahafantatra azy sady fantatro ny ondriko ho Jesosy hitantsika izany mandininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo eto koa tsika ravana dia mahita fa azavain'i Jesosy ny fifandraisany amin'ireo ondron'ireo le hoe mahafantatra amin'ny teny grika dia hoe ginosko izay ny dikany ary io teny io ry havana dia mitovy dika amin'ilay teny hoe mahalala izay nampiasain'ny Maria rehefa nivangin'ny anjely izy toy izy manao hoe tsy mbola mahalala lahy aho ginosko koa ny tena ampiasain'ny grika amin'iny ary ny dikany sy ny heviny dia zao hoe tena fifandraisana le hoe firaisana mpivady mihitsy zany hoe firaisana lalina ka raha miteny Jesosy eto hoe mahafantatra ny ondriko dia fantatro ny ondriko zany hoe manana fifandraisana be fifandraisana lalina izaho sy ny ondriko ka rehefa miteny aho izy dia fantany ny feoako mahafantatra ny feoako dia miaino ary eo ondriko ireo ray mandeha avana tamin'ny tambazotra tserasera nisy olona nanao expérience an'izany mihitsy nisy andian'ondro be deabe to anaty vala anankiray teo dia nasiana ny fandimby ny olona mba miaino sy ny kikika to zany hoe iantso an'le ondry fa tena tsy mitodika mihitsy ireo ondry ireo fa mihinana le vilona ihany fa rehefa niantso kosa le tena tompony tonga dia nitodika ohatr'izao daholo zareo dia nanantona tsy moramora an'ilay tompony dia tena hoe ohatr'izany mihitsy ny ambary eto miaino ny feo an'ny tompony ny tena ondriny ary manana fifandraisana aminy manaraka ny baiko ny zay lazainy inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ondrin'i Jesosy tsika ry havana ary tadidio fa manana fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny teniny sika zao tontolo zao anie dia hiteny aminao hoe écoute ton cœur ny fihetseponao izy zay mahafaly anao izy izy atao tsia ny atsika ry havana dia izao ahoana ho ny tenin'i Jesosy ny feo an'i Jesosy no enotsika fa tsy ny feo an'ny fieritreretantsika tsy ny feo an'ny fotsika fa io fotsika io ny mamitaka ao anie ny toeran'ny filana sy ny faharatsiana rehetra ka raha io no arahana dia tena miteny aminao marimarina fa hoentiny any amin'ny fanandevozany amin'ny filany nofo ianao zay ambaran'i Jesosy ihany raha ondrin'i Jesosy ianao dia izao miaino azy manaraka azy be deabe ny feo eny amin'izao tontolo izao zay te hitondra ny fiainanao ny feo an'ny fahendren'olombelona ny filozofian'ny olombelona ny fampianarana voatolotry ny raza ny abidimpianaran'izao tontolo izao be deabe ny feo mifamaofao te hitondra ny fiainanao na ataoko fotsiny amin'ny fitondrana fanabadiana fotsiny azy be deabe any ny feo ilaza hoe zao atao e fa misafidiana fotsiny satria ondrin'i Jesosy ianao toy hoe niany feo an'i Jesosy no arahako zay sitrapon'i Jesosy no ekeko izay ihany ny feo arahantsika ka ninona antsoantson'izao tontolo izao dia tsy maintsy mbola ozy tsy hoe mifanaraka amin'ny sitrapony Jesosy ve zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony Jesosy zany tsy afaka natanteraka an'izany afa ny feo an'i Jesosy satria zaho ondrin'i Jesosy ataovy sérieux ry havana ny fiainana maha kristianina antsika zany manko indraindray no olana
mitonona ho kristianina ny maro fa tsy tena miaina amin'ilay fiainana mahakristianina na miantsoantso aza ny tenin'andriamanitra mibeba miala amin'ny lalan-dratsy aza mangalatra aza mijangajanga aza manan'andriamanitra fa izao ihany dia alohan'ny olona foana ihany mandeha amin'ny feon'ny fieritreretany dia lasa ny volany miantsoantso azy dia manaraka izy tsy baikony ny vola sy ny filana fa baikony ny tenin'i Jesosy Kristy isika ary zany na hafantarana fa tena mpianany marina isika satria mankatony didiny isika manaraka zay lazainy isika kristianina ry havana ary eto dia te-hitaonantsika mihitsy fa tena mila manana fifandraisana aminy amin'ny alalan'io famakina ny teniny isan'andro isika ry havana velomy zany sokafy ny baibolinao iaino raiso isan'andro ahafahanao mahita ny tenin'ilay tarika anao dia arao manana fahasahina mihitsy akatoro zay lazain'i Jesosy Kristy fa izany no ahitana ny tena mpianany marina sy ny tena ondrin'i Jesosy Kristy marina. Ny fanontaniana mipetraka amiko saminao zany dia zao feo aniza no feo zay nonao sy arahanao. Mitaona anao ary havana amin'ity an'ity safidy ny feo an'i Jesosy Kristy dia ho hitanao zany tena fiainana izany. Ary angatao mihitsy ny fanahy masina nanokatra ny sofintsika fa atsika mandre tsara ny feo an'i Jesosy. Tsy ho taitaitra fotsiny tsika dia entin'ny fahataitairana amin'izao fiainana izao fa tena ny feo an'i Jesosy no mitondra ny fiainantsika. Vitantsika izany raha miankina amin'ny fanahy masina tsika isan'andro. Ny famarinana fahatelo izay hitantsika koa nefa dia izao hoe izao ihany ny tompony fahefana amin'ny aiko ho Jesosy. Izao ihany ny tompony fahefana amin'ny aiko ho Jesosy. Hitantsika izany ny 7:70 sy ny 8:70 ka raha verina vakina tozy izy manao hoe ary izany no itiavany indray koa satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy, manana fahefana nolotra azy ao ary manana fahefana aka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Etsika dia mahita fa manazavy Jesosy mampianatra sahatra izy ny amin'ny mpianany amin'ny fahafatesany hoe tsy hoe resy aho na nisy nandatsaka ny aiko fa tena fanolora tena mihitsy raha ohatra ka manolotra ny aiko aho hamonjy ny ondroko aho dia tena fanolora teny zany za mihitsy nanaiky ho faty fa raha ny tena marina tsisy manana fahefana kitika n'izany aiko zany afa-tsy za ihany manana fahefana nolotra azy ao izy dia manana fahefana aka azy indray zany hoe manana fahefana nolotra ny tenako amin'ny fahafatesana ary manana fahefana nangana ny tenako amin'ny fiainana indray. Izay le fahefana faratapony ananan'i Jesosy Kristy izay satria io aina io manko tena fahefan'Andriamanitra io ary fahefana faratapony io. Satana rehefa nambara hoe ny aina ihany tsy azonao kitihana mantsy ny Joba dia tena tsy azonao kitihana mihitsy. An'Andriamanitra ny aina ary Jesosy Kristy ny tompony izany fahefana izany ka manana fahefana aka ny aina izy ary manana fahefana amelona ny aina indray. Dia izany fahefana izany no nananany ka ampahafantarina ireo mpianatra reto hoe raha manolotra ny tenako faty ho an'ny ondroko aho dia tena antsitrapo tanteraka fa tsy midika izany hoe resy aho na hoe nisy manana fahefana amin'ny aiko. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ary havana fa mbola tompon'ny fahefana io Jesosy Kristy io azy ny aina. Manana fahefana aka sy anolotra an'izany izy ary amerina an'izany koa. Be dia be ny ao anatin'ny soratra masina ny olona izay natsangany tamin'ny maty. Ary zany maneho fa tena manana fahefana amin'ny aina Jesosy. Eto aravana dia te-hitarika antsika manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay mahavery fanambola velona ny olona ihany, fanampizinana ra-tsakafo etsy, lozam-piaramanidina eroa, lozam-pifamoivozana etsy, tsy fandriam-pahalemana eroa, ady maneran-tany, daroka bomba sy ny zany maro be ny zavatra ohatry ny mampitaitaina sy mampatahotra ny olona. Dia aoka ho fantatsika marina ry havana fa n'Andriamanitra ny aina. Izy ny tompony fahefana amin'ny ainao, aza matahotra fa mandehana dia akino amin'Andriamanitra ny fiainanao fa izy ny tompony fahefana amin'ny ainao. Raha mbola tian'Andriamanitra ny ahavelomanao tsisy mahaisotra n'izany eo an-tanany. Tsisy mahaisotra ny ainao eo an-tanany. Azy ny aina ry havana. Ary zany ny filoantsika, izany ny fampahirezana lehibe indrindra ho antsika. Fa izao koa manana fahefana faratapony Jesosy. Efa nambarana zany, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany izy, efa nomena azy ny fiainanao. Avelao Jesosy ny anam-pahefana amin'izany fiainanao zany. Afaka manaisotra izay tiany esorina izy, afaka maka izay tiany alana izy, afaka mampiditra sy mamerina izay tiany averina izy. Avelao izy hitondra ny fiainanao amin'ny fahefany. Fa ho hitanao fa raha petraka ho manam-pahefana amin'ny fiainanao Jesosy, ilamina ny fiainanao
ao anatin'ny fotsika ry avana misy sarisary zay nataon'ny olona hoe misy seza ao anatin'io fotsika io seza fiandrianana de misafidy ianao na ianao no mipetraka eo de ianao no mitondra ny fiainanao am'izay tianao na jesosy kristy no mipetraka am'zany menao zany fahefana zany de izy no mibaiko sy mifiainy fiainanao raha mbola tsy nanao an'zany safidy zany ianao a de ataovy am'ty an'io ty miala mihitsy amin'io seza fiandrianany fiainanao io de omeo an' jesosy ny familiana ny fiainanao atolory azy ny fonao de avelao izy ny tondra anapaka ho manam-pahefana am'zany fiainanao zany fa ny fahefany no fahefana lehibe indrindra ary azo antoka indrindra ny fanontaniana mipetraka amiko saminao atra zany de zao iza ny tompon'ny fahefana amin'ny fiainanao mitaonanao ry havana avelao jesosy anam-pahefana amin'ny fiainanao fa tena fahefana faratapony ny fahefana ananany izy ny tompony teny farany izy ny masy mandidy amin'ny zavatra rehetra ary mbola miakohaka eo anatrehany tony na ny mpanjaka am'izao rehetra zao azy izy ary izy reriany ka izany mahatonga atsika manana antokany amin'ny fiainantsika satria izy no miaraka amintsika de angataony fanahy masina hitarika anao hoe fanahy eo ataovy mahay manaiky ny fahefany jesosy kristy eo amin'ny fiainako a ny famarinana farany zay hitantsika koa nefa nte zao hoe maro tamin'ny jiosy ny laza fa verisaina jesosy noho ny fampianarany maro tamin'ny jiosy noho ny laza fa verisaina jesosy noho ny fampianarany hitantsika zany hoe ny 7 ka hatramin'ny 1 eto ravana dinantsika fa tena ny saratsaina ny jiosy inona ary zany zavatra ambarany ty lehilahy ty zany o zarozareo tena miteniteny foana ny sasa moa milaza mihitsy hoe tena demoniaka misy demoni io very hevitro very adala io sy ny sasa ary maro tamin'ny jiosy ozy izy zany hoe ny majorité an'le olona miaino zany ny akabetsahan'le olona teo zany de mihevitra an' jesosy adaladala miteny n'zany rehetrarehetra zany inona ary zany mizaozao manao an'zao tena ohatrany hoe fahadalana tam'zao nefa teo nisy ihany kosa ozy izy a ny teny zay kosa tsy mba mino an'zany aizany avy tany olona dalana sitrana ny olona jamba ao zany avy tany olona dalana sitrana olona jamba na olona misy demoni ve de anasitrana olona jamba tsy mino an'zany zay tena ny saratsaina ny jiosy fa eto aloha de hitatsika hoe misy zany tena ny hevitra hoe verisaina jesosy kristy inona ny lesona atsika tsoarina avy am'zany izika koa ravana de manaraka an' jesosy ilay voendrikendrika fa verisaina azagaga ianao raha endrikendrihan'ny olona sy heverin'ny olona ho verisaina koa ianao indraindray noho ny fanarahanao an' jesosy fa tena izany mihitsy ny fiainanao amin'ny tompo rehefa mitory ianao na ao tokantranao azy indraindray de ozy mivatiny hoe ty tena adala mihitsy ianao lasa ohatrany mitapy ho lasa adala amin'io fivavahana io ianao tena adala mihitsy ianao volanao ve de alefanao any nyzao ve de atao ny fotoananao ve de laninao any adala mihitsy ianao ozy ny sasany aza omenatsiny izy maro foana ny olona ny andray toy izany rehefa toriana ny filazantsara any ampiasana any izy ny olona adala mihitsy ianao ty io fivavahana io foana zao foana na de nivadiny joba aza mba efa nilazan'zany taminy hoe ianao nga ozy izy adala otrotran'izay mihitsy zany izy raha raisina amin'ny fomba tsotra amin'ny anazavatsika azy mbola hijanona amin'andriamanitra foana velona hoe fa zao ny nataony aminao ianao nga adala sa verisaina toy hoe ianao ozy ny ohatry ny adala tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ozy izy ny teninao nga ny soihany no azontsika avy amin'andriamanitra fa tsy nyratsika io tsy niala tamin'andriamanitra mihitsy joba aza kivy ry havana aza ketraka tsy adala ianao fa izy no mety misy ny fahadalana azy angamba raha ny tena marina nefa koa tsika tsy hiteny azy zany hoe ianao no adala fa tena fahadalana ry havana ny tsy fahafantarana izay ambarany tenin'andriamanitra torio foana ihany ny tenin'andriamanitra fa na mety izy tokoa maromaro ilaza hoe adala ianao fa misy ihany eo olona ho resy lahatra taka ny hitatsika eto de anaiky hoe tena asan'andriamanitra zao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao move mety misy manenjika ianao na mety misy manaraby noho ny amin'ny fanarahanao an' jesosy sy ny fankataovanao ny teniny mitaonanao ary havana aza gagany am'zany fa manaraka an' jesosy tsika de hitatsika atao amin'ny fiainan' jesosy zany de hitatsika amin'ny fiainantsika koa de atao fifaliana mihitsy hoe ity le zavatra ny ainan' jesosy de tena hitako mihitsy hoe tena manaraka an' jesosy azy zany angatao ny fanahy masina nanome antsika hery fa indraindray manko tsika rehefa ataon'ny olona hoe adala de tezitra de tonga tsika de mamaly botana de lasa miteniteny foana indray tsy eto hitatsika fa tsy namaly tsony jesosy fa tapitra eto ny tantara de izay aza mamaly fa mivavah fotsiny de angatao ny fanahy masina nahafiaranao ataterahanao azany raha fitinina zay rehetra voalaza teo ry havana te izao voalohany hitatsika teo hoe tsy mandositra toy ny mpikarama fa manolotra ny aiko hamonjy ny ondry aho ho jesosy raha tojo olana ianao
raha tafalatsaka anatin'ny fahotana ianao aza adino fa tsy mandao anao Andriamanitra ary zany ira mpanankanto ry mpanota ho tsaro f'Andriamanitra tsy mandao ianao ny mania si ozy mizotra mandeha miakavy fa Andriamanitra tsy mandao tsy manara ianao amin'ny sarotra izy fa mbola vonina izy fa efa natolo ny aina amonjy ianao mbola vonina izy amonjy ianao ary ianao fiveriny aina nafaka anao amin'ny fahotana fatria izany no sitrany ka mahatonga azy mandony mbaravarana mandrakariva amin'ny fotsika tia amonjy antsika mandrakariva izy ary ny faharoa miaino ny feoako ary mahafantatra sady fantatro ny ondriko Jesosy isika koa ry havana dia ondrin'i Jesosy Kristy isika asia hoy mihitsy mahondrin'i Jesosy Kristy ianao manomboka zao ozy ianao hoe nenahy ny feo an'i Jesosy Kristy no mitondra ny fiainako zay ny feo an'i Jesosy Kristy no mitondra ny fiainako zay sitrapon'i Jesosy Kristy zao ny ambaran'i Jesosy dia zay tsy izay ambaran'ny olona fa izay ambaran'i Jesosy ny fahatelo izao ihany ny tompon'ny fahefana amin'ny aiko ho Jesosy manana fahefana io Jesosy Kristy io ry havana ary tena fahefana faratapony mihitsy ny ananany ataovy mipetraka amin'izany toerany manam-pahefana amin'ny fiainanao zany izy ho hitanao tsara ny itondran'ny fiainanao fa tena azo antoka ny fitarihany fa tsy hitondranao na anaroatra ny fahefany aminao izy fa hitondranao any amin'ny fiainana misy fiadanana dia le fiainana mandrakizay izy raha ekenao ho mpitarika sy mpanam-pahefana amin'izany fiainanao zany ary ny farany maro tamin'ny Jiosy ny laza fa verisaina Jesosy no ny fampianarany hatramin'izao ry havana dia mbola enjehina ny olona mitoro ny filazany tsara arabirabiana atao fiomehezana aza kanefa ny dia izao hoe ataontsika ho fifaliana zany satria zavatra nanjony tompontsika ka manjozy rehetra manaraka azy koa dia izany ny pirofo fa manara-diny tompo marina ianao mahireza aza mamaly fa meteza fotsiny hivavaka raha tojo olona manenjika tahaka izany ianao tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika fa mifanaratsy sy ny fanapahana eny amin'ny rivotra ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen